Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Teras voninahitra fiaina totratsika tompo Allah subhanahu wa ta'ala. Ary tsodrano sy fandriam-pahalemana Allah ny hirotsaka amin'ny mpaminany malalatsika Muhammadun sallallahu alaihi wa sallam sy ireo mpanaradia sy ireo izay mifikitra amin'ny finoana Islam andravatam-perany fiainana eto ambonin'ny tany. Insha Allah atsika androany hijery mahakasika ny teny tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny boky masina Qur'anul Karim. Satria raha jerentsika didy voalohany nilatsaka eto ambonin'ny tany, izy ny teny manao hoe ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala izy ny teny ory ianareo olombelona. Izy tsy niteny teto hoe ory ianareo mpino Islam na ory ianareo kristiana, fa izy ny teny ory ianareo olombelona. Donc atsika olombelona izay nalefany eto ambonin'ny tany, ny rany atsika andeha hanompo azy. Zany hoe nisy mission tonga avatsika eto ambonin'ny dunia andeha hanompo tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tsy havana hoe iza na iza, fa izy foana nandidy atsika ory ianareo olombelona. Ary misy teny ihany koa ny tenan'ny tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala izy ny teny manao hoe tsy nohariko nambarany jiny sy ny olombelona afa-tsy handeha hanompo ahy. Donc misy mission tonga avatsika eto ambonin'ny tany, fa tsy andeha hanatanteraka ireo karazana hitatsika eto ambonin'ny dunia. Andeha hanatanteraka ireo karazana fahafinaretana hoe hitatsika fa mety amin'ny sainatsika, hitatsika hoe mahafaly ny fotsika dia andeha ataontsika eto ambonin'ny dunia. Maro ireo tanora amin'izao fotoana, na tsy tanora na misy ihany koa ireo olobe variana amin'ny asa, variana amin'ireo karazana zavatra tsy dia important eto amin'ny fiainatsika, dia lasa adinantsika ny fisiany tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala. Nefa ny izy ny nahary atsika, izy no manome rivotra izay iainantsika, ary izy ihany koa mamadibadika ny alina sy ny antoandro afatsika mandeha mitady ireo karazana zavatra hitantsika hoe mahafaly atsika eto ambonin'ny dunia. Donc tadidio fa misy tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala, ary izy ihany koa no nahary atsika, tompontsika izy. Mieza manantona ny tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala, fa ireo karazana problème izay tonga eo amin'ny fiainanao, fitsapan'ny tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala ianao zay. Donc miverena amin'ny tompontsika, manantona ny tompontsika, manaova ireo karazana doa, ireo fangatana. Ary tompontsika Allah ihany koa izy ny teny hoe ny olona tena tiako nambarany ny olona mangataka aminakay. Yani manano doa izy mitalao amin'ny tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala, iny olona tena tiany. Ary tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala ihany koa izay miavaka amin'ny anaranao, izy ilay malala tanana. Izy mavita mamaly doanao, firy ndraiky firy olo miaina eto ambonin'ny dunia, firy ndraiky firy karazana teny eto ambonin'ny dunia, nefa ny azo ny tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala. Afaka ataonao amin'izay karazana fiteny jiaby izay ahaizanao, ahafahanao mangataka amin'ny tompontsika Allah subhanahu wa ta'ala. Ary engany izy ihany koa amela heloka ireo karazana fahotana rehetrarehetra izay vitantsika, ary hitarika atsika amin'ny lalana maizy. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.